zay ny makasika ny fa mbola mahabe resaka ny maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny makasika ny fanesorana ireo mpivarotra ao amin'ny tsenan'ny Pochara hatrany amin'ny 50 ano any nefa ny isan'ireo mpivarotra ao anivon'izany tsena izany no voakasika ilay fandaminana amin'ny fanitarana ny lalana ho an'ny fifamoivoizany tsy namidy akory ny tsena fa misy ny fandaminana tsy maintsy napetraka raha ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra voalohany ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Manoloana ny resabe mahakasika ny tsenan'ny Pochara dia nanambarany PDS mpisolo toerana Antananarivo renivohitra fa tsy namidy ny tsena fa noho ny fandaminana sy ho fanitarana ny lalana hialana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana izay tena mampiteny moana eto an-tanan-dehibe no nahatonga ny tambony tsenan'ny Pochara ho voakitika ary tsy maintsy akisaka. Manomboka eo amin'ny boribory tany voalohany ka hatreo amin'ny farmasia tany mena ny fanitarana ny lalana ho azo andehanan'ny fiara milahatra efatra. Isy araka izany ny fandaminana ireo mpivarotra ao amin'ny Pochara ireo. Misy 50 no voakasika izany fanakisanana izany. Tsy namidy Pochara zany tsy namidy. Pochara tsy miala mpivarotra amin'ny Pochara fa fandaminana natao. Ny fandaminana natao zany sady mijery mpivarotra no mijery ny socialisme civilisation Pochara. Dia sady tsy ataony amon'ny mpivarotra amin'ny Pochara tsy atao koa ny isin'ny fitohanana eo amin'ny lalana eo Pochara ka tsy maintsy evaka ahoana ny fanarahana tadiavana maromaro teraisana fa tsy hoe samy veriziry tsy maintsy evaka foana ahoana isin'ny fifandaminana eo amin'ny toto na ny mpivarotra ny fanamboarana lalana to dia ho ampisy maromaro teraisana. Nanisy teny mahakasika ny tranga fanotofana tany ihany koa ity tompon'andraikitra voalohany any commune Antananarivo renivohitra ity. Misy ny tany azo totofana raha ny nambarany raha toa ka efa nahazo alalana sy manara-dalàna izany.